atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Retour 4.0. Tantara nosoratany Lota Rafalimanana. Mpilalao tantara Faly Fifi Christophe Rabearmanana. Miaraka tamin'ny ny Ravo Fetraobelona. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Paky Sarano Arvony. Retour 4.0. Tantara no totosainy maningotra. Anio no andro faharoa. Iadjy Mohamed, fangaha tiany lalana ka. Tiany malalaka sady tsy be mpanakana. Ko maninona mora misy manakana azy? Tsika nge tsy pahanao ratsy e. Mpitandro ny filaminana iaro ny vahoaka sy ny fananany ary andeha amin'indragadra no andehanantsika ty. Ka zao indrindra e. Tsy azo atao anao mijanona matetika fa mety hisy risika amin'izao alina izao. Aza dinoina fa jiolona raindany io entintsika io. Allô, salama lesy bro. Allô vaitra. Afaka makala ety amin'ny boaty mazata vena. Misy kabareo fonjendresy azo dia misy akama miaraka aminay ihany koa. Tsy olana zany fahalalana ihany zany. Ok lesy bro. Fa hoana koa zany fanapahan-kevitra lazany ry vaitra. Sao adino laza fa amperinasa angentsika izao e. Lalana iraisana kosa ny io mona jidon e. Ary ny fiara malalaka. Itsilo koa tsy olo-kafa fa olona azo antoka. Aterina fotsiny izy dia zay. Efa ivelany enge ny taba amin'ny fahita fa andoha ndery zareo. Andao kely alsoa mandra-piona Fangaina tsy andery zany. koa raha tsy adalako anao raha-bondy anareo any. Andoranga fa inona ary ty azy. Alatsaka any aloha any ianao rehefa hoe mahita hotely atorianao dia zay. Dia ahoana re zany. Ndao ary. Malakilaky na rehefa maikitsika e. Sikarotro hoe taitra be le vaitra raha vao nahita ny also ny tantanany tsilo. Za ve aloha ny diso fijery fa ohatran'ny hoe lasa tsy normal zany ny vaitra raha vao niditra tato anatin'ny dabo zay. Hita ho a. Tsy normal laona fa tsy azoko. Ohatran'ny hoe lasa monjomonjo zany fa tsy haiko izay antony. Ohatran'ny hoe tsy faly zany. Fa sy présentation ihany aloha fa misy olona mbola tsy mahafantatra anareo hiaty. Ok. Aza atao mataitra anareo aloha mahita an'ity bandy voaravaka mianao ty. Alvaros ny anarany. Mafia ao afindrany amin'ny tompony gendarmerie. Ho an'ny jady izay mbola tsy mahafantatra dia izany vaitra e. Zaza vao. Mpiakama be izay stilo. Mba tsy ilazako hoe mpirahalahy mihitsy aza. Tia zoko solasola aloha ty indray kosa no Adjudant Mohamed. Zaketika ty alalo lohako fa familiana fa toany e. Enona moa zany fa dia tafaraka atao anatin'ny daba moa zany ny akama rehetrako. Ny akama rehetra tokoa akoatra ny Alvaros. Mifameme-pimasy mahenona sy Alvaros. Zany hoe faharoa mandeha mafy e. Hitako hoe fa makialy jady rehefa mahita hotely. Marina zany. Ny alina koa maizina moa ty lalan'ity raha teo mangina be a. Oale ty e. Misy bandy maromaro manaka antsika ireo aloha ireo. Io aroaly efa nahiko. Tsy tapitra kory ny teniko. Aty ahoana? Ho ajanoko ny fiara sa ahoana? Ajanao ny fiara dia hoy teo e. Ary aza mangovitra nareo toy vavy fa alaminay io e. Fizany mangovitra? Tsy za mihitsy aloha. Aso ny ty pitenenina zany fa tsy nareo e. Ary manambana basy ny lerono zany sady manao baiky mona mba hamohana ny Alvaros ato anaty vamona. Namany Alvaros zany io. Aty ahoana ny atao manao Adjudant? Mangataka hamohana ny Alvaros manko raha le maty. Aleo aloha tsy manohatra mba tsy hisian'ny raha latsaka. Tsy mitovy mantsy ny hery.
Avoay Alvaros. Tsy azoko ekena kosa zany. Tsy isy Alvaros mivoaka zany io. Marina kosa raha zany kozy mivaitra zany e. Andora nga korontanina raha zay ny tadiaviny e. Miomikevitra aminao ary tsilo a. Tsy avoaka zany Alvaros. Aleo ivaoko amin'ny felabe zany e. Mipetra tsara ianao rikala kely. Atody ady amin'ny bato. Namany Alvaros reo. Jiolaiko izy amin'ireo ka tsy salasala ny andripaka atsika raha vao manao vinany eo a. Jereo manomboka manisa telo ry zalahy. Mivoangy alary Alvaros. Tsisy an'izany eo moa no adjudant. Aleo dia mareko mitapa dia izay donany any donany. Inge zao loatra amin'ny tifika bararaka ry leron zany a. Tena sanareo ka. Tena sa loatra nareo a. Ay, tsisy dikany. Zay tsika dia afaka. Tsisy na ratra, tsisy ainana voy. Mitoy ny dia. Efa netenda ny ainy Alsomarina. Oay, tandreo fa voasokatra Alvaros ny varavarana. Oale ty, tazony fa mitady hitsambikina ny ivelany. Efa voatazoko ty fahidoinga ny varavarana eo e. Aty ela aty. Tandreo fa mbola mitady aloatra izy zany a. Tonga ranga dia gedegede fa miseho mafloa. Omboy. Zay mitsy. Lakol raha sami lakol. Lakol. Alefako maty inona ihany mbola mampikakakaka ny lary Alvaros a. Manamaivananay ala satria tsisy vita ny lany aratsiana rehetra. Eny fa na dia ny fitsarana zao vao vidin'ny lavoly izany mampikakakaka ny lahy. Fa ny aromitra anay mihitsy ve ny tadiavin'ny lahy. Ay Oye ty e. Tiatao lary rehetra. Tontifiry lanty fean'ny Alvaros. Apetrao ty basy ty. Miasora ianao moa adjudant. Apetrao a. Miasora ianao. Raha mbola mandrangitra eo io tonga dia apokako amin'ity ny atidohany. Andriamanitra, nitofiry mivaitra ny tratrany Alvaros. Viva 98.8. So ihany fa tsy nandeha lavitra dia mahita hopitaly ka tonga ara-potoantsika. Fa nanahoana ihany ozy ilay dokotera? Grave be nataony vaitra. Teo amin'ny tratrany Alvaros no nitofiriny ka ahina no nakasika ny fony mibala. Kely ny fanantenako. Miendrika ny jolarendan tahaka azy zany e. Zany mitsy e. Kanefa nge dia vaita indray zany ny antsoinao zandary hitondra azy any anaty sueline. Izao no teneniko a. Avoay vaitra fa akamarobe ako iny. Sady tsy nanao adosona. Tsy nanao adosona ahoana moa? Misy lalana tokony arahana koa nge eto fa tsy hoe rehefa manana basy dia mitifitra fahatany e. Eny fa na dia jiola azy. Marina zany teny maheniny zany. Diso vaitra satria efa voatazona sy tsy hafanakay izy Alvaros nefa mbola nitifiriny ihany. Fa nampon'izay nandany baiko ny lehibeny izy. Ny lalàna no manandrara aminy fa tsy iza. Miantso anao ny le dokotera adjudant Mohamad e. Eny tokoa. Vetivety a. Fafio zao ry Also a. Mbola variana amin'ny connecta ny ankezinao. Amin'ny folo ral zao. Oay le ty atsasakadiny sady ve nitrangany reny letriny. Marina le teninao hoe ho lavo ty alina ty a. Ty fa mivezo Mohamad. Ahoana hoany? Vaovao ratsy a. Tsy ho avitra tsony ny Alvaros no ny abetsahany raha very taminy. Dia zao a dia tokony hanao nitatitra momba an'izao zava-misy zao. Enona moa mahavaovao ratsy an'izany adjudant. Efa ampy azy izay vita an'izay jiolara indany akeny e. Karakara ny taratasy vetivety dia hialy eto tsika. Na nareoreo koa aza mantsy mbola andraikitra. Zay mihitsy e. Dia avoay vaitra. Makaiza moa zany zao tsikreto e. Ka aterina any amin'ny tokony isy azy aloha zany jady e. Zay sy Also monjy le fampisehoana nampanantenako azy na dia fa amin'ny folo sy fahefany azo. Zaho aloha mbola tsy vonina ny hamonjy hotely fa terony amin'izay boaty akaiky eto aloha e. Afaka miaraka aminay ianao e. Ohatray. Fa maninona no atsahan'ny adjudant fiara?
Maninona koa ny esorinao fa namina mazandary ianao? Marina ny tenin'ny Tsilo sy Jady. Tsy tokony ho idiana tokoa vaitra satria fanapahan-kevitra tsara indrindra no niraisiny. Natanjaka tamin'ny lafin'ny rehetra mantsy Alvaros ka na ny fitsarana aza azo antoka fa ho voavidiny. Maty ny miendrika azy izay mitovitovy aminy. Manomboka eto dia namanareo aho. Ka izay fanapahan-kevitra izay mihitsy nge nandrasanay taminao e. Zao zany le hoe namanao sy zandary. Karaha zany dia andao hiaraka amin'ny Tsilo sy Alisoa amin'izany kabare zaniko. Fa mialohan'izany aloha dia alainy vaitra. Ok. Zao ihany dia hiantso andry zalamba hamoaka azy. Mandefa SMS amiko le meka fa efa vita ho ny fiaran-tsiro. Viva Radio nanolotra ho anao teo. Retour 4.0. Tantara nosoratany Lota Rafalimanana. Novelomin'ny Faly, Fifi, Christophe Rabearmana. Niaraka tamin'ny ny Ravo, Fetraobelona. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bakisarano Arvony. Retour 4.0. Tantara no antoto sainy maningotra. Renesinao rahampitso ny toiny.